fiandahatra zao a raha mamaky n'in'le Virginie folo iny 10 adala 10 endry za mba azonareo moa ve zany atao hoe Virginie zany olona madio fitondran-teny zany a ary za mino fa tena nanana fanan'Andriamanitra daholo zany a fa rehefa tonga teo amin'ny fiandrasana ny fampiakarana hiditra amin'ny mpapakatra dia zao miandro eo daholodaholy aloha tsika nge zao ohatran'izany miandro daholo tsika miandro an' Jesosy hampiakatra antsika ho any an-danitra tsika rehetrarehetra zay le izy sa tsy zay miandry an'izany tsika rehetrarehetra sasany tena miandro dia tena manamaso tena mihitsy ny fa tena zao hoe efa miandro ny tompo hoe miandro mihitsy ny fivoahan'ny varavaran'io tsy etahako eto io andrasako ny fivoahan'ny varavaran'io fa ny sasany a mbola migamba za ohatrany hoe ohatr'izany ny fieritreretako satria za Virginie zany tovavy kely a azonao sasany mbola alao aloha hitady lokomena kely alao aloha manahoana ki izao position sao dia mba tokony asiana barety kely ety aloha fa amonjy fa hiditra ao amin'ny fampapakatra ny etsika ahoana moa ki andao aloha hitady ranomanitra kely mba manimanitra dia mba manahoana nentina le jiro dia nentina nandeha teny any rehetrarehetra teny nen'ny sasany nefa dia nijanona teo niandro tamin'ny mpamasinana mihitsy tsy nihetsika teo niandro tamin'ny mpamasinana fa ny sasany pelipelika jejojejo kely dia nandenena atsimo ny anavaratra za mino fa nanana ny lalana dia efa voatonona ho any an-danitra ireo ary efa manana ny toerany dolodolo ireo fa ny sasany pelipelika dia ny sasany jejojejo dia ny sasany niodikodina teny andrehetrarehetra teny dia tazana dolodolo ny manodidina dia inona ny zavatra natao lasa variana teny nyrehitra foana ny fanjiro rehefa tonga ny fotoana inona ny zavatra nisy mbo mesolika kely zay ny olona efa niomana riavana ny olona efa niomana riavana raha manana an'izany ositra ny men'Andriamanitra zany ianao ka manana an'izany fanan'Andriamanitra zany ianao ampirehety foana ny jiro eny aminao azavela tsony io fa rehefa mirehitra ny jiro hitanao daholo ny faratsianao rehetrarehetra hitanao ny faratsiana rehetra za moa ny asanay taloha dia nitomboka tany amin'ny farany tany alao tsy ho teneniko anareo fa anankiray ty fotsiny ho teneniko anareo nivarotra zay taloha dia hitanareo manao an'ireny le grossiste voatabia ireny tamin'izany andro zany maka voatabia dia camion rehefa tonga ny camion dia zaraina fotsiny io etanao anaty ray camion io firy ny isany ao anatiny ao misy camion misy kesika voatabia 50 ao firy tsika no mizara azy dia zaraina arak'izay dia indraindray ohatra hoe anao le tonga ao ianao zay tonga aloha ao ianao dia maka ianao satria zay tonga aloha ihany dia maka zao zavatra zao ny fanaon'ny olona mpivarotra voatabia tamin'izany andro zany rehefa haka ianao dia zay ty misy kesika anankiray tsy dia tiatianao ty kesika ty dia misy voatabia ao anatin'io dia ty kesika anankiray ty nefa hitanao tsara tarehibe fa nono izy ny filaza mpivarotra voatabia azy nono miletika atao le kesika anankiray dia rehefa niletika eo kesika anankiray io dia vaky daholo le voatabia eo amin'le tehany iny ty misy kesika anankiray tsy dia tiatianao teo jerevinareo tsara rezy alaina le voatabia le reto le tsaratsara an'ity alaina le simbasimba tato dia apetraka eto amin'ity fa rehefa nanompo an'Andriamanitra nitombo teny an-dalana teny ihany io Jesosy io aza mieritreritra mihitsy ianao fa vao mpiandry ianao vao nanolo tena ho mpiandry ianao dia efa masina be dia efa tsy misy ohatran'izany vao metomboka niady ry hava-malala any amin'izay andraisanao katekomenina ianao efa nanomboka nalalalala kely ny tenin'Andriamanitra ianao metomboka niady amin'iny fa tsy amin'iny mihitsy efa za efa feny famasinana be fa men'Andriamanitra hery ianao mba hafantaranao ny zavatra rehetrarehetra dia zao efa ty taoriana be efa tatio ariana tsy haiko efa 10 taona nampiandry vanginy Jesosy amin'izay io ny afa-manala n'le zavatra dia alaiko dia manao ohatran'izao tena voataitra maraina inona ny bebako bebaka satria tsy sitrak'Andriamanitra ka izany
manadio atsika io Andriamanitra io, manova atsika io Andriamanitra io. Raha tsy zany ianao antanio, efa niraisinao ve ny fanahy masina? Raha mbola saina miovaova, ny sasany eny dia zavatra mahagaga mihitsy. Efa natokan'Andriamanitra, efa nomen'Andriamanitra ny ositra, zanak'Andriamanitra ianao. Fa saingy tsy tia ny tenin'Andriamanitra ianao. Ka raha zanaka dia tokony hakatoy ny tenin'Andriamanitra. Raha zanaka dia tokony hanaiky ny tenin'Andriamanitra. Fa ny sasany tsy mety manaiky ny tenin'Andriamanitra mihitsy tena teneniko anareo izany. Tsy miova mihitsy ny fony sy ny sainy io, fa zay tiany ihany. Ka zay tiako ihany io. Dia mandehana amin'izay tianao dia ho hitanao rehefa kelikely eo. Fa rehefa tonga ny fampakarana, lany eny amin'izay tianao ny solika anao. Tsy tonga ny fanjakan'Andriamanitra noviana ianao. Rehefa tsy miova ianao, fa io fanan'Andriamanitra io dia manova anao isan'andro io. Ary mampaty ianao, ny olona manana ny fanan'Andriamanitra zany tonga dia mety tia ny tenin'Andriamanitra, tia mivavaka, tia manolo tena ho an'Andriamanitra, tia mihitsy mandeha arak'izay rehetrarehetra bekon'Andriamanitra azy. Tiako ataoko aminao ny zanako, tiako atao aminao ny zanako, dia mandeha arak'izany. Fa misy anery olona ka dia zao fona amin'ny tompo mba tsy teny amin'izany be da be loatra. Fa zao misy amin'izao fotoana izao efa mafy ny adi-piainana. Dinona ny ataon'ny sasany rehefa mafy ny adi-piainana, reraka efa reraka amin'ny famelona tena mafy ny adi-piainana, ka na dia mpanompon'Andriamanitra dia zao kidinga ohatran'ny kongona eny am-pandriana izy ao anaty body fotsy hoe Jesosy eo, atorontsika amin'ity alina ity, mamindrafy fo Jesosy. Mety ve zany amin'ny zanak'Andriamanitra? Zanak'Andriamanitra mila mihaona amin'Andriamanitra, mila mihaino ny feon'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, mila manao ny asan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, manaraka ny didin'Andriamanitra. Ny sasany efa malilo mihitsy ny raha tenenina manao hoe hampianarina izy any amin'ny inona moa izy teo arikatra amin'ny farany Baiboly any amin'ny tsy apokalipsy fa aty amin'ny testamenta taloha any amin'ny Malaki, hampianarina dia mampianatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Mba mivay ianao io ozy Jesosy hoe raharay aiza zay ajako, ary raha toko azy zay tahotra, mbola tsy niraisy ny fanan'Andriamanitra, tsy fatan'izany. Zay tiany ihany io ny azon'i Jesosy ny anazy, mihinana mofo gasy dia marary ambavafo eny. Zany ny en'ny sasany zany, tsy fatany mihitsy, aiza zay fanajanao ny rainao, aiza zay fanajanao an'i Jesosy, aiza zany ozy Jesosy ndray aminy ateriny fahafolo-karena, aiza Jesosy mila avaniny io, aiza koa zay fahafolo-karena ao amin'ny Malakia. Ka maninona moa raha ongoty ny baibolinao io Malakia io rehefa tsy tianao ho tanterahany zany fa ny teny rehetra zay ato anatin'ity baiboly ity matoa io soratana, iza ny nanoratra an'io? Dadantsika ny nanoratra an'io. Ka ny tenen'ny dada avy eo ho tanterahana sa tsy ho tanterahana? Tanterahana ny tenin'ny dada. Tena manao zay herinao raha hiakatra ho any an-danitra, fa ny an-danitra tsy mila olona tsy manaja ray aman-dreny zany Andriamanitra rehefa tonga any an-danitra ianao. Tsy mila olona mbola mangalatra zany Andriamanitra rehefa tonga any ianao. Ataovy tompoko, ataovy zany. Raha men'Andriamanitra ny fanan'Andriamanitra ianao, mahiratra ny masonao, tsy maintsy fantatrao zay sitrapon'Andriamanitra rehetra ao anatin'ny baiboly io. Fa ny olona mora miovaova, rehefa mena ny fanahy mason'Andriamanitra izy, androany ihany. Fa maninona? Marina mihitsy io tenin'Andriamanitra teneniny hoe misy roa mitoto vary ozy, ny ray ho raisina, ny ray ho tavela. Misy roa matory eo am-pandriana, ny ray ho raisina, ny ray ho tavela. Satria manahoana? Ny sasany tonga dia miezaka mihitsy hitady ny tavan'Andriamanitra, tsy mahatamana azy tsony zao tany zao. Tsy mahatamana tsony eny ery havan'izao tany fijaliana zao, mampangirifiry zao, ary raha tsy ela tsony zao tany zao, efa akaiky farany zao rehetrarehetra zao. Afaka malalo tonga eto amin'ity toerana ity ianao, any amin'ny toerana rehetra izay andraisanao ny tenin'Andriamanitra any ianao androany. Tonga any Jesosy androany hamangy ianao androany, efa niraisinao ve ny zanako ny fanahy mason'Andriamanitra? Manana plasy tsara tarehinao andovan'ny fanjakan'ny lanitra, efa vahoman'Andriamanitra ny toerana izay rehetrarehetra tokony hipetrahanao. Fa maninona ianao? Raiso ny fanahy mason'Andriamanitra, andao hiova ho any amin'izany toerana efa vahoman'izany, mba ho tahian'Andriamanitra
ny amina resy lahatra dia izao ny olona manana fanan'Andriamanitra ka miova manompan'Andriamanitra tena vonona ny andovan'izany fanjakan'ny lanitra izany mihamafana izy amin'ny tenin'Andriamanitra tsy resy mihitsy izy fa zao mpandresy izy satria ny olona azadinareo raha tsy mafana fa matimaty ianao alohan'ny vavan'Andriamanitra ny olona mafana ihany no tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka raha tsy manana ny hafanana izay men'Andriamanitra ianao avavin'izany eny nandraisanao an'izany ny ositra sy ny fanan'Andriamanitra izay efa nomen'Andriamanitra tao anatinao tao antanio mbola ato ianvenao Jesosy maiza manontany any tompo jereo ny lalaka lehanao jereo ny toetranao olona niova ve efa manana ny toetrany tompo araka ny tenin'ny Paoly apôstôly efa tena nanahaka an' Jesosy ve ianao efa tena nitoetra eo amin'ny izay nametrahan'i Jesosy seza amboninahitra nametrahan'ny tompo anao ve ianao sa olona mbola miodikodina ihany mila olona ho any an-danitry Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao olona manana fanapahan-kevitra vonona iroso tsy hemitra tsony olona tsy sady maka ala paka ala pe tsara vela tsy mpamitaka tsy mila an'izany Jesosy izany toetra tena mamenatra zany raha mbola hitoetra an'izany ny kristianina fa ny kristianina mifampitatana ry havana izany ny tonga ny an-danitra ny kristianina mifanolo-tsaina ny kristianina be fitiavana kristianina manana ny fanan'Andriamanitra izany ihany ny tonga ny an-danitra afaka malalo raha tonga eto amin'ity toerana ity sy any amin'ny toerana rehetrarehetra any ianao raisy izany fanan'Andriamanitra izany miova amin'izay aza mitoetra eo amin'ny toerany nofontsony fa izany toerany nofo izany tsy masoanao izany io levina io fa Jesosy rehefa nameanao ny fanahy masin'Andriamanitra manana fanantenana androany fanapahan-kevitra zao satria andro farany zao ny ilain'Andriamanitra fanapahan-kevitra zao tsy olona kitotoa ara-pinoana tsony tsy olona kitotoa tsony eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra tsy olona kitotoa amin'ny fanarahana ny didin'Andriamanitra tsy olona tsony miambakavakana mangozozozo amin'izao fiainana izao sode raha andeha hanompo an'Andriamanitra sodery tsy mila an'izany tsony Jesosy tapaon'hevitrao tomponantoka amin'ny fiainanao Andriamanitra io ane rehefa tie izy ny efa niteny za rehefa ty ianao hatramin'ny farany fa ny fanekeko taminy ozy ho dia fiainana sy fihedanana omeko azy zany mba ho fatorany ianao ve ry havana dia mbola matahotra an'izany fanarahana an' Jesosy zany Jesosy ange androany no miteny ianao an'izany raisinareo ve ny fanan'Andriamanitra zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ka ny zanak'Andriamanitra dia nanaovan'Andriamanitra fanekena fa ny fanekeko taminy dia fiainana sy fihedanana omena zany mba hatahorana ka inona ny hatahoranao ny arotsaka ve ny hatahoranao ny tafiana ve ny hatahoranao sa inona ny tediavinao amin'izao fiainana izao za tena miteny ianao fananana rehetrarehetra ane dia an'Andriamanitra azadino izany fanantenanao azy an'Andriamanitra ny zanaka ry havana raha mbola manana toetra tsy azo antoka manala sala olona maditra mbola olona tsy mahay mitantana mpanompo azany mbola men'Andriamanitra amin'ireny fa tsy mbola mena ianao azadino zany fa raha hitan'Andriamanitra fa azo antoka ianao eo anoloan'ny zavatra rehetra mifampona azy ny fitantanana ihany koa zay rehetrarehetra rena sy voninahitra men'Andriamanitra anao tsy azo ny fisasarana piny zany ravoravo ny foam-panahy mpanompon'Andriamanitra satria izao ny zavatra rehetrarehetra dia eo am-pelantanan'Andriamanitra ahoana mbo tsy omen'ny malalany zany na dia matory azy izy azonao zany fa ianao zanak'Andriamanitra ianao azadino zany afaka malalo efa natsangan'Andriamanitra ianao nomeny ny fanan'Andriamanitra dia lasa zanak'Andriamanitra ianao raha tena ao aminao zany fanan'Andriamanitra zany androany ka tena niraisinao zany tena eritreretinao zany ka tena misaina ny zavatry ny lanitra amin'izay ianao manomboka izao tsy avelan'Andriamanitra tsy ho ambinina ianao sotra ny tompontsika noho ny amin'izany teniny zany andehantsika eritreritra mihitsy zany rehetrarehetra zany dia mandiny tena za tena mangataka aminao akipiny masonao tena efa niova ho voninao any an-danitra ve ianao tena efa niova ho voninao any an-danitra ve ianao sao dia mbola le tsy niova sao dia mbola le tsy niova le kristianina mpahazarana ihany
le mitafy ny voninahitra ety an-tany hoe za zao fa ratsy zao zay tsy lamody tompoko, tsy lamody io, tsy zany io fa asan'Andriamanitra io, Andriamanitra ny tompony io. Ndeha tsika angataka amin'ny tompo mihitsy, eritreritra mandrakariva mihitsy andao an'olo tena ho an'i Jesosy ka mba halala menatra amin'izao fanarahana an'Andriamanitra zao, mahalala menatra andao menatra mihitsy eo anatrehan'i Jesosy tsika, eritreritra tena mihitsy anoloana zao fiantsoan'Andriamanitra tsika zao. Ataontsika ny hira 5:20 amin'ny firana fifohazana etsika manako mieritreritra n'izany tenin'Andriamanitra zany ary eo aorian'izay tsika dia hibebaka hitondra tena mihitsy amin'ny tany an'ny tompo hoe ianao ve Jesosy efato sao dia voafitaka, aza manaiky voafitaka izany tsony, aza mitoetra amin'ny toerana manala saly io fa miomana fa ho any an-danitra tsika. Ny masoandronao miposaka ka raraoty sao milentika, adidy maro no miandry aho, avy are mba toto sao. Tanora ô, ataontsika izany ny andininy voalohany sy ny andininy ataontsika daholo ny andininy rehetrarehetra dia ataontsika eo am-pitoerana ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny andininy fahatelo ataontsika eo am-pandoliana. Masoandronao miposaka ka raraoty sao milentika, adidy maro no miandry avy ambatotosa, tanora avy andeha hiaraka hiasa, sakely vitanao tsy verire fa voasoratra ao an-danitra. Maizina izao ny lalana tsy fantany izay isorany, reo havanao ireo miandry tarihonao ireo fadidina, tanora avy andeha hiaraka hiasa, sakely vitanao tsy verire fa voasoratra ao an-danitra. Tanora namanay mba matoky, Jesosy mitarika nidy, ka naizana no alehana, pantsino izy fa tsy mba mantanora avy andeha hiaraka hiasa, sakely vitanao tsy verire fa voasoratra ao an-danitra. Ohatra ny eo akaikinao Jesosy androany, atao ve teny eto anilako mihitsy ianao fa tsy ohatra nitsony, manontany ianao izy androany, efa niraisinao ve ny zanako ny fanahy masina, efa niova ve ianao ny zanako, vavaka tsika. Jesosy malalo misaotra anao zay, mahafaly anay dia mbola tsy tonga ianao amin'ny fandringanana Jesosy, fa tonga ianao hampieritreritra anay sy hampandiny tenanay ary tonga ianao hanovanay. Maro ane Jesosy ny zavatra tokony holazaina amin'izany, zay aloha ny voalaza androany. Kanefa tompo malala, mino hafa mba misy ny raisiny zanakao zany. Raha zanak'Andriamanitra ane Jesosy tsy miavinaviny, raha zanak'Andriamanitra tsy misoloky, tsy mandainga atsony, raha zanak'Andriamanitra Jesosy
tsy mangalatra. Zanak'Andriamanitra tsy mijangajanga izany intsony, na ny toe-tsainy na ny toe-pony miovy izy Jesosy. Fa saingy izay Jesosy androany efa ela be anie, efa ela be ny nanosorana anay Jesosy, efa ela be Jesosy nefa nifidiananao anay, fa mandrak'androany Jesosy tsy miova ny mpanomponao. Matahotra aza anie Jesosy, satria toerana manalasala ny toerana misy anay, ary io mihitsy le teneninao hoe satria tsy mafana tsy mangatsiaka ianareo dia tsy maintsy ho alohan'ny vavako ianareo. Mbola manana fotoana izay Jesosy hahafahanay miova. Mbola manana fotoana izay Jesosy hahafahanay Jesosy manonotra zay rehetrarehetra Jesosy tsy vitanay tetỳ amin'ny tany tetỳ. Satria tsy maintsy niasa vitany Jesosy ny fampitsarany, tsy maintsy izany. Fantatra dolodolo nataonay ny lalana nalehanay, fa matetika anie Jesosy fatra-pangalatra, fatra-pamaritena Jesosy eo amin'ny fiainana ray manontolo anka tsy mitombo, satria ny mpangalatra re 7:20 ihany ny andronozy ianao tsy laitra nefa rehefa tonga ny andronao Andriamanitra. Fa zao rehetrarehetra zao dia tsy maintsy ho le vonona dolodolo zao, fa olona iza moa ianao tenao Andriamanitra, efa nandray ny fanamasina be ianao Jesosy. Raha mba mety ianao midiny ianao Andriamanitra, satria ny tompo anie zany fanahy zany, ianao anie zany Jesosy midina manovany mpanomponao, midina mihitsy Jesosy, midina anatin'ny sainy, anatin'ny fony, any anatin'ny fieritreretany rehetrarehetrany, any amin'ny toerana rehetra zay misy azy any. Ianao anie le Andriamanitra mahay manova, anova ny olona rehetra ianao. Ianao le Andriamanitra mahay manefy ny olona ianao. Esoa Jesosy zay rehetrarehetra tsy mety alao Jesosy zay rehetra manala baraka amin'ny voninahitra ao ongotona ny anatin'ny saina, ny anatin'ny fo, ny anatin'ny tanana, ny anatin'ny tova, ny anatin'ny tongotra io. Ianao anie le manam-pahefana ho any amin'iza moa izay tsy eo aminao Andriamanitra, satria ianao Andriamanitra ny tompony hery sy ny fahefana rehetrarehetra. Ianao mahay manafona ny misy rehetrarehetra, ary mahay mampisy ny tsy misy azy ianao. Mingavo izay Jesosy, foany izay rehetra tsy anao anatin'ny tenana io, ifoadalana io Jesosy, ifoadalana io, anangonana zordira rehetrarehetra, mampalahelo nataon'ny namana, any amin'ny sampana rehetra sy any amin'ny toerana rehetra fanompona any, mampalahelo ranona, mampalahelo ranona. Zany dia lolompo aza Jesosy, ambapolo taonany anie Jesosy eo anatin'izany lolompo zany, tsy mety miova madipo zany rehetrarehetra zany, kanefa Jesosy tsy zany raha ho any an-danitra. Hoy ny Paoly apôstôly manafay ianareo tahaka ny anafaka amin'ny Kristy, tsy maintsy miova izay, tsy maintsy miova izay Jesosy anahaka anao Andriamanitra. Ampio nefa izay fa tsy hainay izany, efa zatra ny toerana rehetrarehetra, tany amin'ny filibana, tany amin'ny adalana rehetrarehetra tany, efa zatra n'izany izay Jesosy, anka tsy mahay ninina n'izany intsony. Fa raha mba androany ianao no miteny, mielana reo, zanako, azano mifidy an'io, tsy avelako, afaka anie Jesosy ny mpanomponao rehetrarehetra, afaka izy androany. Ary iova Jesosy, ary dia tena marina fa ho lasa lanitra ety ambonin'ny tany ety izay dia efa migioka zany fahasambarana zany, satria izay anie tsy mety ho tafianao ery, tsy mety hitoetra eo anatrehanao tahaka le Virginia adala mivenjivenjy mena tsy mena varatra Jesosy, lany solika tsy tonga any amin'ny fampakarana, hampioneno izay, tahaka le zanak'adala Jesosy malala, ny tompo malalo tsy mba mety miova izay. Eny Saoly aza anie rehefa nahazo ny ositra ka niova, dia zao olom-baovao vetivety eo izy Jesosy adinon'izany olom-baovao zany, mba tain'indray Jesosy nefa narina. Jesosy androany mba vieto ianao, tongava manala zay rehetrarehetra tsy nambolen'ny tananao any amin'ny mpanomponao any, fahefanao Andriamanitra anie zany, ary zany ny tena tongavanay, zany ny tena mahatonga anay hivavaka Jesosy, ny fanantenana Jesosy ny an'ny kristianina rehetrarehetra dia zao mba andovana zany fiainana zany, andovana ny lanitra Jesosy, akana ny seza Jesosy any an-danitra any, satria efa voahomanao anay zany. Ianao nefa mahita Jesosy, fetsiny devoly fiainao Andriamanitra ny mahery, ka ianao nefa miteny fa efa
mandiany ianareo ianao karoainy demoni efa nomeko anareo ny fahefana rehetra entinareo mandresy ny fahavalo ianao jesosy koa ny efa miteny tamy hoe efa nomenao ianao jesosy ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra mandiany ianareo zany teninao zany jesosy ninonay fa fantatray fa tsy lavitra anay ianao Andriamanitra fetao kaikinay eto ianao anampy anay ianao hiady jesosy ka na inona manandevo anay ty tenanay ty aloha tsy maiky izay jesosy amin'ny atsimo sy ny avaratra sy ny andrefana fa tia mihitsy aloha jesosy rehefa asirenay jesosy fa ho tafiditry ny lanitra efa teny eo akaikinao zay efa manana ny fanahin'Andriamanitra zay dia zay ihany jesosy zavatra rehetra manaraka ka avizay jesosy apio mihitsy zay andresiny zany fahavalo zany ary tsaisa ny afinao avy any an-danitra zany dia le afo mandevina jesosy anoritory mihitsy fahavalo manomboka ny ambony lohana ihany ao anatin'ny sainao eo manko jesosy misy zavatra ratsy ao mieritreri-dratsy foana ao tahiry foana na mifonay ny tahiry lolopo tahiry fahatezerana ao anatin'ny fona eo tsy mba mety mangina fa mitabataba ao anatin'ny fona eo ka na dia te handeha milalana mahitsy ary zay manoro voana anay foana zany fa androany jesosy amboary ny fonay amboary ny sainay amboary ny fieritriretanay ka zay rehetra tsy nambolen'ny tananao androany angatanay jesosy zany fahavalo zany fanaratsy ene zany nanandevy zany anolo-tsainy ratsy anay zany fa ianao androany teny anay hoe roa izy dia andositra anareo mangataka ary zay tompo malala koa mianaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra aloha amin'ny piany nafanay mapidina ny afimasiny Jehova aloha nilatsaka ao anatin'ny saina ao andevina fanaratsy rehetrarehetra ao fanahana fanahosa fanareradera dorana sy levonay eo amin'ny afimasiny Jehova fananyovaova rehetrarehetra fanaratsy fanamamitaka levina amin'ny afimasiny Jehova zany fanahadaladala rehetrarehetra levina amin'ny afimasiny Jehova zany ka lalodragina rehetrarehetra zay novanina avy any amin'ny razana rehetra ny fampinosana dorana sy levonay amin'ny afimasiny Jehova avy any anatin'ny tenanay rehetrarehetra any ao anatin'ny fonay rehetrarehetra io fo ratsy io fo-piatsara velatsy fo-mpamosafy fo-mpamindanga rehetrarehetra io dorana sy levona amin'ny afimasinao Jehova Andriamanitra fanahana fanareraka rehetrarehetra ao ary ny devono rehetrarehetra zay nampiasay manandevo anay miala anareo satana miala anatin'ny sainay rehetrarehetra miala ao anatin'ny vavanay eo teniteny foana io miala satana fahavalo ao anatin'ny masa ao jerijery zava-foana io vaka tao enareo satana miala enareo fa tsy nasy mamitaka anay eo anareo miala ampianaran'i Jesosy sofina mpienipieny zava-dratsy io miala ao anatin'ny sofina eo miala satana manandevy enareo zay manam-pahefana aminay enareo tombo Jesosy anaty anay an'izany miala ao anatin'ny fona eo miala ao anatin'ny vavanay miala ao anatin'ny tenanay eo miala any anatin'ny vavanay any miala mainareo le asatana zavelona re miala fa tsy anananareo fahefanany zanak'Andriamanitra didina sy roana anareo ary fatoranay amin'ny ran'i Jesosy Kristy velona sy manakely avy any Nazareta atsipinay ny andavaka tsita no no mandrakizay ihany fa amin'ny sahaza anareo fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy anay tsy anananareo fahefanantsony zay fa ny ran'i Jesosy andrakotra anay ary dia zay olona afaka zay olona nompan'Andriamanitra zay olona iovy zay ary olona nolo-tena ho an'Andriamanitra zay amin'ny fiainanay rehetrarehetra fa nareo kosa satana fahavalo resy anareo fa Jesosy mihitsy tompo i Jesosy ihany no mpanjakanay mandroso Jesosy o angaso ianao e fanerana ny fanatrehanao foko mitoeranao tasio ao Jesosy tovy ao fonao ny tananao tenanao e fafantatro zahiriko sy tiako mba hoanilanao zany fanrinay Jesosy kasio zay feno zay nyrinay dia ny eo amin'ny ilanao mandrakariva andovan'ny fanjakan'ny lanitra misotra indrindra tompo makasitraka zoko malala mbola manana zao fotoana zao e manana fotoana mbola afaka miazakazaka zay manomitra ny zavatra rehetra misotra indrindra tompo malala makasitraka Jesosy
ianao Andriamanitra ny teninay mako hoe tsy mba olombelona tahaka anareo a ho tolo fo zany alanay zany Jesosy a tia nahaka anao zay honohiko ny fahatezerako ianao raha nanana fahatezerana tamin'ny hafa koa zay karaha nanahaka anao a mba hanonona ny fahatezerana fa ny famirapono be da be eo aminay misaotra indrindra tompo ianao neny namela heloko anay Jesosy tsy mba mahay mandahatena manko ianao Jesosy efa nanombony nofinao ty ambony azo fijaliana nandatsaky ny ranao ianao hafabaraka ianao Jesosy ary zany mampatonga anao miazakazaka mamindra fo amin'ny mpanomponao mamela ny heloko ny mpanomponao satria tianao loatra ny zanaka hoe handovan'izany fanjakany lanitra zany misaotra zoko malalo falofonay ndia ioby zay Jesosy ndia akasitraka anao zay hiara iombona ny Davidy zay manao hoe sambatra ny olona velany elona sy voasarina amin'ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah heloko ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen inon'Andriamanitra ray tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy izany latokana tompontsika tona tamin'ny fanamaso ateraka Maria Virgile nijara raha napaka potiplato nombona tamin'ny azo fijaliana matika nalevina nidiny tany amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka kavan'Andriamanitra raitsy avy any avininy tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana zao tolo zao fiombona ny olona masina famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary fiainana mandrakizay amen andehantsika ny olo-teny eo anatrehan'Andriamanitra andao jerentsika ny hira fa 750 ao avirana protestanta etsika hiderana an'Andriamanitra fa mamy loatra zao Andriamanitsika izao tiatsika io tsy mba miovy eo tsy mba mamitaka eo dia andehantsika rehetrarehetra mba ioby eo anatin'izany a hitako ny lala tsara ka izorako ataontsika amin'ny feon'ny fifohazana ataontsika izany mba hifalitsika arahantsika mitehaka mihitsy zany a mba ho voninahitra Andriamanitra zany rehetra zany zay le feony a hitako ny lala tsara ka izorako azoko ny famonjena ka ho tanako manapia ny fanahy manapia ny fanahy masino hitako ny lala tsara ka izorako azoko ny famonjena ka ho tanako manapia ny fanahy manapia ny fanahy masina ravoravo anjeso ianao no tokiko paliao ry mpamonjy afaka ny eloko ho tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen ry havana malala ao amin'ny tompo dia ampitomboana aminao raha mandrakariva ny asan'ny fanahy masina ilay fanahy mahery fa tsy fanahy osa zay manantona hoe Jesosy tsy lavoko mihitsy andehantsika anantona azy amin'ny alalany rakitra dia raharao ty amin'izany koa ny fanavoazantsika amin'ny fanoloran-tenantsika aoko taditsika ny tenin'ny Paoly apôstôly ry malala atolory aoka ny tenanareo atolory fanatlavenina masina sitrak'Andriamanitra zay manome ampitiavana no tian'Andriamanitra amin'ny fitatazan'ny rakitra dia anao anira ny zanakitsika amin'ny sampana fefy
tsara indrindra bandamina sady bandrindra la toeranao azoanao niazakasa karaja mizao wamini fozakanira voatendriwansi kiamandrakiza fiadanana tukuizani nyanjatsika rehefa mirany tsy fiadanana tony eto antany ora sy mary kiomorala irko izay mafifotsia novaniso dei sentori chiuitumani ete kifikiryo kimafinya zaravuatiji nawai ka ura jeti chumba utadidi satria tsebeku nasarubiti tena sarubiti naunamakufa achurila mani chunyazarana nande lere chuva ifame lava suta fide ciao niala hero wana Viede teu figlio chiama figlia zaravu atigi nawai ka ura jeti chumba utadidi satria tsebeku nasarubiti tena sarubiti naunamakufa achurila mani chunyazarana nande lecuba ifame lava suta fide ciao niela cielo yamina Ndetsika iaraka itsangana nolotranodrakitra amin'ny alarany hira mampikindrindra tsy mipetraka tsika fa mbola misy vavaka ary fanamafisana azany fanolorana arakitra zany se nareo vao mipetraka mamiko indrindra Jesosy mamiko indrindra ianao fa ianao tsy miova mamaly vavaka tompo ino navaliko anao aminy soa rehetra zay nataonao ahy hatraminy kely
nisaotrana tsy manana vola aho tsy manana renabe tsy mananjava-tsoa azoko antenaina fa ampiany fahasoavana tompo inona valikona amin'ny soa rehetra zay nataonao hatraminy kely indrindra Jesosy eo nisaotrana Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja Halleluja Amen. Voninahitra an'Andriamanitra rery any. Halleluja. Masina, masina, masina Jehovah Dabomaro enky voninahitany rehetra. Amen. Ivavaka isika. Dia farizay Jesosy manatany fisaorana anao mandrakariva satria avy aminao ihany no anombinanay atolotray anao. Kely reny Jesosy kanefa vokatra ny fonay ka dia mba azo atao disantsara zay amin'ny teninao hoe natoko tamin'ny kely ianao dia eo ndraiky mpanavaka amin'ny be midira amin'ny fifaliany tomponao. Dia mangataka Jesosy ataovy andrakasilanao araka izany zay kely mba vitanay ary ny tenanay koa dia atao fanatitra velona masina sitrako mandrakariva. Ampiasao ny afo-masina main-danitra Jesosy andoro an'izay mety ho asamby maizina dia vonesa satana misy amin'ireny vola ireny indrindra izany Covid-19 izany na vary na tsy vary dia diovy amin'ny ranao soa ireny ary ampiasao amin'ny herinao fa efanao fakakana izay tsy takana sy saina sy olombelona mba hitombo hatrany Jesosy ho fanandratana voninahitra ao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nentinay mametraka sy manaratra izany vavaka zany amin'ray sotra be da be iray eo anao ny desa voninahitra amin'izany. Amen. Mazoto toerana ianareo. Dia mbola ampitombony amintsika ny ariavana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Filazana foy ilazana isika voaka an'Andriamanitra fa amin'ny herin'ny androany zany dia fisotonan'ny rahan'i Jesosy ka samitsika miomana amin'ny fo amam-panahintsika. Dia toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra nanefa ny voadiny tamin'ity Alarobia ity minaran'i Jesosy. Misaotra Jesosy mamaly vavaka fa efa nolazain'ny dokotera fa tsy misy fanasitranana manazy nefa dia nosotraninao. Misaotra koa fa teraka tsy nodidina ny zavikeliko mangataka ao ny anafahanao tanteraka ny fanaitainana amin'ny tongotrio 10,000 ariary na 10,000 ariary R1,000 ariary ho an'ny dada pastera Randreny Atoandro amin'ny tanany tranony. Atolotranao Jesosy ity rakitra masina ity fa sitrany izahay telo mianaka 20,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Misaotra Tompo malala. Amen. Ity Jesosy na fanatom-pisaorana izay atolotranao raisy Jesosy fa vokatry ny fo 20,000 ariary. Misaotra Jesosy. Fanatim-panorenana misaotra betsaka Jesosy fa mbola mametra fo aminay ianao ka indro vola 100,000 ariary omeko anao mitsinjara toy izao: ny tranony dada 20,000 ariary, mantra 20,000 ariary, W 20,000 ariary, ezaka moto 20,000 ariary ary ny radio 20,000 ariary. Mangataka vavaka mba ho voatokana mpiandry any an-jaha raha sitraka ao Tompo. Anefa mivoatiko aminao Jehovah ho misaotra betsaka Jesosy tamin'ny soa rehetra nataonao aminay sy ny fitantananao dia mbola apetraka eo an-tananao hatrany ny fiainako sy ny fianarako. Ianao anie Jesosy an'olotsaina sy anampy ka mba ho afaka somatsara amin'ny fanadinana rehetra izay eo atao aho
dia mba mangataka fahasalamana sy fahendrena ihany koa misaotra Jesosy. Amena. Indro vola 10,000 ariary anaovana ny asanao. Misaotra aho Jesosy noho ny fitahinao sy ny famindramponao satria nositranonao tamin'ny areto mandringana izahay. Misy vola kely 10,000 ariary anaovany asa-pifohazana, ny 4,000 ariary procession dia rakitra fandraisana 2,000 ariary. Misaotra Jesosy. Fanatim-pisaorana misaotra anao Jesosy fa na dia tao anatin'ny aretina azy aho dia novonjenao. Apetraka eo tananao ny fitohizan'ny fahasalamako. Ity misy vola 10,000 ariary atolotra anao dia mangataka vavaka aho ho an'ilay akonako. Misaotra Jesosy. Voady masina manolotra voady aminao Jehova noho ny asa lehibe nataonao taminay ka na aterahan'ny zanako soamantsara na dia sarotra azy izy voateraka. Misaotra Jesosy fa ianao no mitasy miaro azy ka ny tananao mahery no miaro azy. Indro voady 10,000 ariary no atolotro anao, 4,000 ariary ho an'ny manitra, 2,000 ariary ho an'ny voninkazo. Misaotra Jesosy mitantananao azy telo mianaka amin'ny fiainan'ny manontolo. Misaotra Jesosy. Misaorany Jehova ary fanaiko ary izay rehetra atao anatiko. Misaorany anarany masina. Misaotra indrindra Jesosy no nanasitrananao tamin'ny aretiko mafy iny. Misaotra ny fitahinao rehetra, ny valim-bavaka rehetra. Vonona tokoa aho Jesosy hanao ny asanao. Misaotra Jesosy voninahitra ho anao rery ihany. Ray zanaka ary fanahy masina, indro ny ampahany kely omeko anao 40,000 ariary mitsinjara toy izao. 10,000 ariary ho an'ny asa-pifohazana, 10,000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana, ary 10,000 ariary ho amin'ny taotran'ny dada, ary 10,000 ariary ho an'ny radio Fifohazana. Misaotra Jesosy. Voady. Misaotra anao izay Jesosy malala noho ny fitiavanao sy ny indrafonao aminay. Ny fiainanay sy ny ankonanay dia mbola apetrakay aminao hatrany. Fanampahandrenana 75,000 francs, rakitra Pentecôte 17,500 francs, total 92,500 francs. Anniversaire Rasofomahana Sarla 26 mai, Randrea-Paranokistan 30 mai, vola 10,000 ariary. Apahafolo-karena Jesosy malalo misaotra anao zahay fa mbola afaka manao izao fanatim-panorenana izao. Ankasitrahanao Jesosy ho fanatitra tsy misy kilema. Raisy Jesosy mba ho anatitra ankasitrahanao. Amen. Vola 200,000 ariary iny 1 million de francs avy amin'ny Rasoloary Jatovo Sandy. Ty Jesosy ny apahafolony ny karamako nomeko anao tamin'ny herinandro iny. Matoko izay fomba hitondranao amin'ny fiainanay izay Tompo. Manolotra vola 25,000 francs ary 15,000 francs ho an'ny dada Randrenatoandro ary 10,000 francs ho an'ny manitra mba mangataka favaka amin'ny dada mba ho vita ny tranonay ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Apahafolo-karena misaotra betsaka Jesosy tamin'ny sorehetra nataonao teo amin'ny fiainanay. Raha narary aho dia nisotranonao, nisotro ny ranonao fotsiny aho. Zaho dia sitrana, tsy nisy fanafody. Sy mba teny an-dalana ny moto, na niraka olona ianao nandalo, na namboatra azy. Misaotra Jesosy manolotra 65,000 ariary, 20,000 ariary ho an'ny radio, 20,000 ariary ho an'ny fifohazana ary 25,000 ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra. Jonahary Toavina Leantso Kevin any Fransa 20 ans tamin'ny 8 mai, mangataka ny hira fanampiny 790 voalohany matantaninao raiko zato lalanjanakao vola 20,000 ariary. Anniversaire Rawelson Indi Nathalie any Fransa 7 taona tamin'ny 4 mai, mangataka hery FPVM 761 1 2 Rijeso Sokobe Vitia vola 20,000 ariary. Anniversaire Rawelson Rijanirina any Fransa, anniversaire 14 mai, hira FPVM 537 ny andiny voalohany endreny Amaronso. Apahafolo-karena voninahitra ho an'i Jesosy. Ity ny anjaranao Jesosy Kristy misaotra ny amin'ny valim-bavaka rehetra vola 4,000 ariary ary ny 2,000 ariary ho an'ny
data RCCR 20 000 ariary 2000 ariary ho an'ny fifohazana eto amin'ny fohy be misaotra Jesosy. Rakitra voady voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ity ilay voady nataoko taminao Jesosy fa sitrana somatsara ireo zanako voan'ny corona dia mbola petraka ao aminao ny fahasalamana menakavy misaotra Jesosy vola 50 000 ariary 20 000 ariary anaovana W ary 20 000 ariary amin'ny pasteur ambanivohitra ary 10 000 ariary ho an'ny mpiasan'ny radio. Voninahitra ho an'ndray zanaka ary fanahy masina ho an'i Jesosy faly indray izay Jesosy fa notahinao tamin'ny zavatra rehetra ka dia indreto izahay sy ny ankonako manolotra izay sombony avy amin'izany vola 40 000 ariary ny 20 000 ariary ho an'ny trano dada RCC ary 20 000 ariary rakom-panorenana dia mba ampitony ny fahatezeran'Andriamanitra amiko sy ny ankonako 10 000 ariary famangina any dada ary mialatsiny indrindra raha izao vao manatanteraka izany dia mirary sosy fitahina ho an'ny dada Randrenatoandro sy ny zanaka aman-drafiny misaotra Jesosy. Fanatim-panorenana bonjour Jésus. Misaotra betsaka Jesosy, misaotra betsaka anao izay Jesosy noho ny fitondranao sy ny fiainanay. Mifona Jesosy raha izao vao manefa voady sy ampahafolo-karenako indro raiso ny fanatom-pisaorana atolotray mba ampitony fahatezeranao Jesosy. Mba tanterao amiko amin'ity volana ity ny teninao rehetra hanome anay ny tany sy ny trano amin'izay ka mba ho afaka amin'ny fanandevozana ataon'ny mpampiasa anay mba ho andehananay hivavaka sy hanompanao. Tanterao amin'ireo patron mampahory anay ireo ny didim-pitsarana fa mijary izahay. Aza ela Jesosy malala vola 35 000 ariary atolotra ho an'ny dada RCC. Fanatim-panorenana voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany ny fahasoavanao anie Jesosy vaovao isa-maraina amin'ireo ankonako ireo izay nomenao ratsy be ilay soratra koa indro misy vola 20 000 ariary anaovana ny asa famonjena no fanahin'ny olona misaotra betsaka Jesosy tiako be anao. Teto izao ireo mpanompon'Andriamanitra na nefa mivadina tamin'ity andro an'ity dia voninahitra amin'izany dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Manoloana zany voady maro samihavezany araka fisaorana izany andeha anatona ny tompontsika ambe vonana sy mandrakariva araka hivavaka isika. Jesosy eo Andriamanitra ny fahasoavana ianao, ampanarao ny fahasoavako ianao fa ho jereny masika izy manasoavako azy. Indrindrandrindra ianao dia mametoky anay sady matoky sy marina ny teninao hoe masika sy ny foko dia mandrakariva. Ka dia indray Jesosy misy fianakavianay mpiara-miazakazaka mpiara-mivavaka aminay, nataonao manana anjara amin'izany fahasoavanao izany. Arao izay mahatratra ny tsingerin-taona maro samihafa indrindrandrindra ny naterahana mba tsy hitombo-taona hitondra fantiantoko izany Jesosy vataovy azahoany tombo-pitahiana manokana avy aminao, ka dia ampitomboany fatokisana anao fa hotahina izay matoky an'i Jehovah ianao dia izay manana an'i Jehovah ho tokony. Vokatry ny fahasoavanao dia nisy nandray anjara Jesosy amin'ny ampahafolo-karena, ary ny fitantananao mahagaga izay tsy takatry ny saina zanak'olombelona rehefa tsy mierikerika izay fa miorina amin'ny fononanao. Sahiran-kevitra ny namana amin'ny motosimba dia nisy olona Jesosy ny ranonao nanamboatra izany moto izany. Dia ao resy sitrana Jesosy amin'ny aretina maro samihafa indrindrandrindra tamin'ny coronavirus, ary dia noho ny finoanainao Jesosy dia manantona anao mpanetretena manao rakom-panorenana koa ny havana, mba foananao ny hevitra mampisaraka ny tenany amin'ny tenanao. Dia faly izay Jesosy miara-miombona
amin'izy ireo ka manatitra ny fisorana aminao manao hoe misaotra Jesosy dia tsy miafina